sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra izy Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarano amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagnier. Indro Andriamanitra manampiahy, ny tompo no mpanohana ny fanahiko, hanolotra sorona aminao amin'ny foko tontolo aho ry tompo, hidera ny hasoan'ny anaranao. Ankafaliagna ankaravoagna atranitrany no agnateranay ny teny fiarabagna amintsika jiaby sady tokony ambaravaragna tsiraikiraiky agny, izay magnaraka tsy mitandregny an'ity onjam-peon'ny radio Fagniry ity, ny isan'alahady izay agnarahantsika ny toriteny sy ny fampianaragna izay ataon'ny ray aman-drenitsika dia ny archevêque son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagniry. Alahady fahenigny ambin'ny folo tsotra mandavantaogno amin'ny taona A, ke ny lohahevitry izay naroson'ny fiangonana ho antsika niany dia ny hoe mahandry Andriamanitra ary mamindra fo. Andredinitsika zegny lohahevitry zegny amin'ny alalan'reto tenin'Andriamanitra izay naroson'ny fiangonana ho antsika amin'ity andro iniany ity. Ke andeha vakigny amintsika ary zegny tenin'Andriamanitra zegny alohan'ny tandrignesantsika ny fampianaragna sy ny toriteny izay nataon'ny ray aman-drenitsika archevêque araka ny efa mazatratsika arahigny eto amin'ny radio Fagniry isan'ny alahady. Ke ny vakiteny masina voalohany amin'izegny dia boky fahendrena ao amin'ny toko faharoa ambin'ny folo, ny andininy fahatelo ambin'ny folo ke faragnana amin'ny faha sivy ambin'ny folo. Omenao andro hibebahany izy. Tsy misy Andriamanitra hafa afa-tsy ianao ihany izay mitandrigny ny zavatra rehetra mba hahenoagna fa tsy magnano fitsara-mitanila ianao. Fa ny fahefanao dia fanorenan'ny fahamarinana, ary noho ianao tompon'ny olona rehetra no hitondranao azy rehetra amimpamindrampo. Izay tsy mino ny fahefanao tsy toha no anehoanao ny herinao, ary izay mahalala an'izany dia ataonao mangaihay amin'ny asaieny. Fezin'ny sitraponao ny herinao, ke mitsara amikamorampo ianao ary mitondranay amimpamindrampo lehibe, satria eo aminao ny fahefana rehefa tianao. Ny nanaovanao izany no nampianaranao ny vahoakanao, fa tokony ho antra olona ny marina, sy nampidiranao fanantenana mahafaly amin'ny zanakao, fa raha nanota izy omenao andro hibebahany. Izany ary ny tenin'ny tompo, hisaorana ny Andriamanitra.
Vakteny masina faharoa, taratasiny masinda Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Roma, ny toko fahavalo, ny andininy fahaenina amby roapolo ke faranana amin'ny fahafito amby roapolo. Ny fanahy no mangataka ho antsika amin'ny fitarenana tsy ailazaina. Ary kristianina havana, ny fanahy no manohana ny fahalementsika, satria na izay mety angatantsika aza tsy fantatratsika, fa ny tena nisy fanahy ihany no mangataka amin'ny fitarenana tsy ailazaigny. Ary izy mikaroka ny fo no mahalala izay irenin'ny fanahy sy ny fifonany araka n'Andriamanitra ho an'ny olo-masina. Izany ary ny tenin'ny Tompo, hisaorana ny Andriamanitra. Evanjely masina nosoratany masindahy Matio, ny toko fahatelo ambin'ny folo, raisiny amin'ny andininy faefatra amby roapolo ke faragnana amin'ny andininy fahatelo amby efapolo. Avelao hiara-maniry izy roroa ambara-piavin'ny fijinjana. Tamin'izany andro zany, i Jesoa nanao fanoharana tamin'ny vahoaka nanao hoe: ny fanjakany lanitra dia mitovy amin'ny lehilahy izay namafy voatsara tamin'ny taniny. Fa raha natory ny olona, dia tonga ny fahavalony ke namafy voanadratsy tamin'ny vary dia lasa. Nono naniry ny vary ke niteraka, dia nitranga koa ny ahidratsy. Dia avy ny mpanompondraha lehilahy nanao hoe: Tompoko, moatsy voatsara vano nafafinao tao amin'ny taninao, ke nahoana no tonga misy ahidratsy koa? Fa hoy ny navaliny hoe: ny fahavaloko no nanao zany. Ka hoy ireo mpanompony taminy: tianao va ny andehananay hiava azy? Hoy izy: tsia, fandrao hongotanareo mba min'ny vary raha manongotra ny ahidratsy ianareo.
Avelahu iara-maniry izy roroa ambara-piavy ny fijinjana, fa raha tonga ny tom-pijinjana dia ho lazaiko amin'ny mpijinja hoe ongoty alohany ahidratsy dia fehezo amboarany mba hodorana ary angony ho any antsompitro ny vary. Ary nanao fanoharana hafa taminy koa i Jesoa nanao hoe ny fanjakany lanitra dia mitovy amin'ny voatsinampy izay nalain'ny olona ke nafafiny tagny an-tanimbolobony. Kely indrindra amin'ny voanjavatra rehetra izy, fa rehefa nitombo kosa dia lehibe noho ny anana rehetra, ke tonga hazo dia avy ny voromanidina mipetraka eo amin'ny rantsany. Ary nagnano fagnoharana hafa taminy koa izy nagnano hoe ny fanjakany lanitra dia mitovy amin'ny lalivay izay nalain'ny vehivavy anankiray ke nataony tao amin'ny koban-dafarina intelo ny famarana mandra-pahazoan'ny lalivay azy rehetra. Fanoharana no nolazain'i Jesoa izany rehetra izany tamin'ny vahoaka, ary izy tsy niteny taminy afa-tsy tamin'ny fanoharana mba ho tanteraka ny tenin'ny mpaminany magnano hoe hiloabava ilaza fanoharana aho ary agnambara zavatra izay miafigny atraminy nanaovagna an'izao tontolo izao. Tamin'izay no efa nampodiny vahoaka izy dia manody ary nagnatogno azy ny mpianany nanao hoe lazao anay ny hevitry ny fanoharana ny amin'ny ahidratsy. Ary namaly izy ke nilaza taminy hoe ny mpamafy ny voatsara dia ny zanak'ologno, ny tanimbary dia izao tontolo izao, ny voatsara dia ny zanaky ny fanjakagna, ny ahidratsy dia ny zanak'ilay ratsy, ny fahavalo izay namafy azy dia ny demony, ny tampijinjana dia ny fahataperan'izao tontolo izao, ary ny mpijinja dia ny anjely. Tahaka ny anangonana ny ahidratsy sy andorana azy amin'ny afo no hatao rahamby amin'ny fahataperany izao tontolo izao. Hagneraka ny anjely ny zanak'olona, ary ireo dia hagnangogno sy hamoaka ny mpanafintohina sy ny mpagnanoratsy rehetra iala amin'ny fanjakany, ke hanipy ao amin'ny memirehitra any no isy fitomaniana sy fikotrohanify. Amin'izany kosa ny olo marina dia mirapiratra tahaka ny masoandro agny amin'ny fanjakan'ny rainy, aoka ieno izay manantsofina ienoana. Izany araka ankalazaontsika fa masina ny tenin'ny Tompo, derany ho anao ry Kristy. Ry kristianina havana, efa manakaiky dia manakaiky tokoa ny fankalazasika ny GMJ eto amin'ny diocese, ka izao indrindra no sy maintsy anaovasika vavaka totoafo mba hiavao tokoa ny foamampanantsika, fa indrindra ny fon'ny tanora, ka ho lavitra amin'izay ny herisetra, ho lavitra ireny toetra etraketraka ireny sanatria, fa mba toetra manambara alemem-panahy, manambara sopo, ka ho sambatra isika, ho diocese maiso tokoa isika, zany hoe diocese feno fanantenana amin'ny ho avy, satria ny any no avy fa sy rampiso, ka sambatra isika raha manana tanora malemy fanahy fa andovan'ny tany. Dia ty trano be ombona ansika ity, ka trano be ombonana amokatra be ho isika tamin'ny alahady fa 12 mandavataona, fa amin'izao alahady fa 14 mandavataona izao ary dia mampianatra sika ireo tenin'Andriamanitra, fa maharitra tokoa Andriamanitra, mahandry Andriamanitra ary tsy mivadika amin'ny fanekeny izy, ary dia ray mpamindra fo izy, ary zay Andriamanitra mitondra sika amin'izay famindrapo izay, ary dia zay no ampianarin'ny bokin'ny fahendrena zay ensika mivaky teny voalohany, ho indrindra izy sy misy Andriamanitra afa-senao ihany zay mitandrina ny zavadrehetra mba enona fa sy mana fisara mitanila ianao ary tokana, ary tsy misy hafa ivelanao. Azo lazaina zany
fa alahady zay anambarasika fa ray no Andriamanitsika ary tsy misy miafina aminy momba asika rehetra ray be fitiavana nefa izy, ray be famindrapo izy, ary indrindra sy manana fisaraha-mitanila ary toka-pilana izy dia ny asoa asika ka aokary atoky asika. Ary zay ny tiany Jesoa ambara amin'ny fanoarana momba ny aidrasy sy ny voisara ao amin'ny evanjely, ka anoaran' Jesoa momba ny fanjakan'ny lanitra. Ary io fanjakan'ny lanitra ambaran' Jesoa io dia ny fiainantsika andavanandro, ary dia ny fotsika miara-misiry ao ny aidrasy sy ny vary. Ka hoy Jesoa avelao izy hiara isiry, ka rehefa tonga ny fotoana fizinjana dia isongadina ny vary, ka arsipy any amin'ny afo mamaivay ireny aidrasy ireny, ka araroty ny fotoana mba ibebahana ka ahafana ialana amin'ireny fiainana rasy ireny. Ary dia izay indrindra no anovako antsoavo fa indrindra any tanora ararotsika izao fiomanana akaiky izao ho an'izay mbola sy tonga saina fa lalana lehibe iombonana amin' Jesoa, iombonana amin'ny mpiarabelona, iombonana amin'ny tontolo iainana ny fankalazana ny JMJ. Ary zany no anomezana toerana lehibe ny sakramentany fibebahana mba iova tokoa ny fosika, ka ivelomasika ny maha-kristianina sika, ka hatonga atsika ho Kristy mpiarabelona eo amin'ivon'izao tontolo izao, mba iova ny fanahy isika, ka anana fanahy malemy tokoa isika, ka amin'izay andovan'ny lanitra. Ka izay indrindra ny ambarany imason-dapiera ao amin'ny taratasiny mba hanampy antsika hiavao. Tiany Jesoa ambara tokoa manko dia Andriamanitra tsy miova izy, ray izy ary maharitra. Hitasika izany amin'ny tantaran'ilay ray be fitiavana ao amin'ny Lioka 5:10, na dia inona nataon'ilay faralahy ny poteny ny fananany rehetra, ka raha tonga saina izy dia niverina hafaliana no natao amin'ny rainy, ary dia nomeny ny asina sahaza ho azy izy. Ka izay koa enganie mba hiavao tokoa isika amin'ny fandrindra isika tanora ho iaho amin'izao JMJ zao, fotoana iverenasika ka asapasika fa ao amin'ray ny azahoana ny tena faliana. Misy ihany koa isika mbola varimbariana tahaka n'lailay matoa, ary mbola misy aza feny fialonana any ray no Andriamanitsika, ka mianso asika tokoa izy, ary dia mangoraka ao antsika, ary ny tadiaviny dia isika ao aminy ka amokatra be andovan'ny ty tany ty. Dia karaha izay koa ny fanoarana momba ny voasinapy. Mety eritreritra manko isika hoe to sisy fiovanana dia misy ezaka aza ny tadiavin'Andriamanitra, dia ilay ezaka kely ataosika iny fa anjaran'Andriamanitra no mampitombo ny finosika, oka ny fosika ho folonaka iasan'ny fahasoavan'Andriamanitra, oka ny finoantsika ho tanilonaka iasan'Andriamanitra. Ka na dia kely aza zay finoana zay tahaka ny voasinapy dia itombo tahaka ny lanivay mampitombo ny koban-dravarinina, ary mila fahafoizana nefa izany rehetra izany. Ary zay ny tiako ambara eto mpamaranana ny ireo rehetra ireo, na ny fanoarana momba ny aidrasy na ny fanoarana momba ny voasinapy, dia aoka
afoy tena isika, aza mandray fosiny fa mba hanolotra ihany koa. Zay ny finoana velona mandray isika ary mafoy aoka, izay no anentana ny fiainantsika fandrindra amin'izao GMJ zao. Fataro ry tanora zandry malala, isika mianakavy, raha tia isika ho isy vokany eo amin'ny fiainansika dia aoka sy andray fosiny sika fa afoy. Inona ary ny afoizasika? Aoka afoy fotoana isika, afoy ireo zay kaprisika zay any amin'ny mahazatra asika, afoy isika ho an'ny Jesosy zay. Ka amin'izay hoy Masindaha-Paoly, ny fanahy no anona ny alementsika. Mety anontany tena koa mako asika hoe sy mahay n'izay fafoizana izay aho, sy mahay mivavaka aho, andaniny fotoanako izay. Fataro ary araky ny ambaran'ny Masindaha-Paoly amin'ny taratasiny ho an'ny Romanina amin'izao alahady 4 mandavataona mialoha ny GMJ zao. Ary zay nanaova asika nivavaka totoafo. Mety tsy mahay mivavaka asika hoy Masindaha-Paoly fa ny fanahy no mivavaka, ny fanahy no anoana atsika. Ary zay nanaova asika nivavaka totoafo io fa ny tena ny fanahy misy no mangataka amin'ny fitarainana sy ailazaina hoy Masindaha-Paoly. Fa isika sy afaka manatanteraka ka ny tadiavin'Andriamanitra dia isika ry tanora zandry malala isany afoy amin'Andriamanitra. Ry Jesosy Tompo manakaiky tokoa ity ny GMJ ary ataony ponay de mbola maro ny zavatra mifangaro, ao ny aidrasy, ao ny fandrina tsara tena ho an'izao, nefa eo ihany koa ny rendrarendra zay mamatotra anay. Ka aingane zahay mba anana fanetretena ka n'olo tena aminao riray, anao tokoa riray dia mahandry maharitra ianao ray be famindrapo ka avelanao ifangaroaro ny fiainanay. Ka engane mba ho isy fanapahan-kevitra amin'izao GMJ zao, ka anatonanao bebe kokoa izahay ka hiova ny fo amam-pananay, anana izay alemem-panahy nampianarinao izay ane izahay, ka amin'izay andova tokoa ny tany ka ho karakarainay sy kolokoloanay tokoa ty tany ty, engane ho tany lonaka tokoa iasan'ny fahasoavanao ny fo amam-pananay. Aoka tanteraka zany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tsy isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, no izy ho atsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany ketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, no izy ho atsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatranisika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesosy lay mpiandrony tsara ranolotra ny ainy olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra sika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson
eto amin'ny radio Faniro. À toi le roi invisible, à toi Dieu seul.